Rehefa hitanareo ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra ambin'ny folo dia andao ataontsika hoe ny andininy sivy ambin'ny folo amin'io teny io, ny andininy sivy ambin'ny folo amin'io teny io. Ny sekoly sabata zany de minoko tsy anao mihitsy a, fa vely iny ho an'ny mpiandraikitra mahazatra eto a, fa de ny amo izy andro kely ray andro telo ohatran'izao no ararotina, dia tsy manao sekoly sabata fa alao anareo ihany a ny sekoly sabata. Ny andininy sivy ambin'ny folo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra ambin'ny folo. Zao ny voaky ny andininy fahasivy ambin'ny folo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Iconium, izay nitaonany vahoaka ka nitorabatony Paoly. Dia nitarika azy ho any ivelan'ny tanàna satria nataony fefa-maty izy. Fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny epitso dia niala teo izy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitoro ny filazantsara tamin'izany tanàna zany izy ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nakany Listra ny Iconium any Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy a haharitra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io le zavatra ararotin'ny Satana zany a, io fahoriana io. Dia mazava io ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe ary noho ny apitso dia niala tao izy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitoro ny filazantsara tamin'izany tanàna zany izy ka nahazo mpianatra maro tao, dia niverina nakany Listra sy any Iconium ary any Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be a no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary Jesosy nefa nilaza n'io talohan'ny apôstôly Paoly, fa raha mamaky any amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo angamba isika, dia mahita fa Jesosy koa no niteny hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, kanefa matokia fa izaho efa naharesy an'izao tontolo zao. Ka ny olon'Andriamanitra zay, ny fidin'Andriamanitra araka le resaka teto an'iteo, ka matoky an'io tenin'Andriamanitra io. Ny olona efa voafidin'Andriamanitra de tsy mba le fahoriana misy zany raha lasa nababo no jeren'ny olona mino a, fa i Jesosy Kristy le nanome tokony laza hoe matokifo za efa naharesy zao tontolo zao. Ary misy teny mifandraika amin'izay indrindra, Korintianina faharoa toko fahaefatra vare, Korintianina faharoa toko fahaefatra. Korintianina faharoa toko fahaefatra. Ary ny andininy enina ambin'ny folo, zao vakitsika zao. Korintianina faharoa toko fahaefatra ary ny andininy enina ambin'ny folo. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana ny teny ka manao hoe ary tsy ketraka zahay, fa na dia mihalevina izy ny toetra ivelany dia voizina isan'andro isan'andro kosa ny toetra ianatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay, raha tsy mijery ny hita zahay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita ny maharitra mandrakizay. Alleluia! Ka ny zavatra hampianarana antsika zany sy aletika ao amintsika dia ny tsy hijery an'le fahoriana, satria io zany no fitaovana ampiasain'ny Satana ampitsingevanevana tsy ampiorina ny finoan'ny olona. Zay zany no zavatra hambara. Dia hijery angesika. Ataovy Exodosy toko voalohany ny baibolinareo. Exodosy toko voalohany ny baibolinareo. Amaky ange zao ny Exodosy toko voalohany, anamarina antsika n'izany zavatra anambara teo zany.
manomboka eo amin'ny andinin'ny fahavalo tsika exodosy zany toko voalohany fa ny andinin'ny fahavalo dia arao ny vaky ny teniko za amako zao ny lazainy eo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egypta izay tsy nahalalany Josefa, ary izy niteny tamin'ny vahoaka hoe indro ny firenen'ny zanak'Isiraely efa maro sy miha-mahery noho isika, andeha anaovantsika hevitra ireo fa ndreo hiaha-maro izy ka raha tahiny misy ady dia homba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika ary dia hiakatra hiala amin'ny tany. Eo toy izy kane ko dia nanendreny mpife izy mba hampahory azy amin'ny fanompoana mafy, ary nanao tanàna fitehirizana ho an'ny Farao izy dia mpitoma sy ramasesa. Nefa araky ny nampahoriana azy ny voamaika ny namarony sy ny tombony kosa, ka dia natahotra ny zanak'Isiraely indrindra ny Egyptianina. Dia nampanimpoy ny Egyptianina fatratra ny zanak'Isiraely, ka nataony mangidy ny fiainany tamin'ny fanompoana mafy dia tamin'ny feta sy ny boriky mba amin'ny fanompoana rehetra any an-tsaha, dia ny fanompoana rehetra zay nampanompony azy fatratra. Ary ny mpanjakany Egyptianina niteny tamin'ny mpampivelona ilay Hebreo, Sifra moa no anaran'ny anankiray ary Poa no anaran'ny anankiray, ka nanao hoe raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo ka hitanareo amin'ny fipetrahany fa zazalahy izy dia vonoy, fa raha zazavavy kosa dia velomy. Zany zany niketikady hitan'reto mpanjakany Egyptianina reto. Raha zazavavy kosa dia velomy. Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nolazainy ny mpanjakany Egyptianina taminy fa no velominy ihany ny zazalahy. Dia napaka ny mpampivelona ny mpanjakany Egyptianina ka nanao hoe nahoana no nanao zany zavatra zany ianareo ka no velominareo ihany ny zazalahy. Fa hoy ny mpampivelona tamin'ny Farao, tsy mba tahaka ny vehivavy Egyptianina ny vehivavy Hebreo, fa matanjaka izy, ka raha tsy mbola tonga any akory izy ny mpampivelona dia velona izy. Ajantsika hatreo angely. Loha hevitra hitaritana an'ity teny ity zany dia niteny hoe azontsika olombelona atao no mahita fifaliana sy fampinaretana ao anatin'izay heverin'ny olona voaorina. Tena azontsika atao amin'ny alalan'izao Andriamanitra topoitika sy vavahantsika zao no mahita fiafinaretana sy fifaliana ao anatin'izay heverin'ny olona voaorina. Jereo tsika zao reto fitetikady reto Hebreo ny zanak'Isiraely reto, nampijaliana nanendry mpanjaka hampahory azy zany tamin'ny hoe feta bry mafy nge zany feta zany reo olona. Tsika izy aty manao feta mahita an'izany le hoe hosenako avadikako akapokako amposena omby mahitsy izy ny feta sasany, ny sasany mba tena masaka tsara ny feta. Dia ny boriky sy ny karaza ady de lazainy eo fa mbola nisy koa raha fanompoana hafa tany ivelan'ny feta sy ny boriky tany an-tsaha. Dia ny hevitra zany reto mpampahory reto fa natao nangidy ny fiainany, kanefa teo amin'izay ny heverany hoe hampahoriana sy hampangidina ny fiainan'ireo olon'ireo, naika mbo nampitombo azy ny hahamaro azy. Ary tsy vitany hoe nitombo sy ny hahamaro ny hahabetsaka fotsiny fa ny hanahery natanjaka ary dia naraiky tahotra n'ireo Hebreo reo reto efa mpampahory reto mpanjakany Egyptianina tamin'izany fotoana zany. Nitetikady nataon'ireo olon'ireo zany zao, tsy iza le olona fa le mpanjakany Egyptianina zao, dia zao mitena nanome baiko an'ireto mpampivelona raha sazy moa zany reo zay no alalatsika azy am'izao hoe zay ny amin'ny oka ataoko hoe reo zany ny raha sazy tamin'izany fotoana zany. Dia nomeny le mpanjakany Egyptianina baiko zany le raha sazy eto hoe ole reto zao no ataovinareo, hevitra voavolavola zany. Raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo dia hitanareo amin'ny fipetrahany io zany hoe ndiagasitika am'izao tenytika zao zany hoe hitanareo amin'ny fitombenany e. Zany mazava antingava amintsika fa ny azy moa teny ihany dia ny fipetrahany dia ny fitombenany. Ka raha hitanareo fa vavy dia avelao velona, fa raha fa hitanareo fa zazalahy dia vonoky zany. Araky ny teny hitatsika teo zao na dia zany izy mibaiko n'le mpanjakany Egyptianina
dia nisy natahotra an'Andriamanitra hay tamin'izany zany mba nisy natahotra an'Andriamanitra ihany dia tsy nanao arak'izay nylazain'le mpanjaka fa novelomony ihany nalàna vavy taitra le mpanjaka tamin'io dia nampiantsoana le razava zany no voasoratra e nampiantsoana le razava orasazy eo fa nahoana ny vadym-panekeny nareo raha am'izao androtsika ankehitriny zao manko zao dia ohatry nanao abidy confiance rehetra le rasazy vavy re vavy sy mifanarahana koa efa nifanaraka zao tsika fa raha lahy dia vonoy fa raha vavy dia velao velona fa naninona reny dia nivavy tsy takan'izany namaly moramora rehefa le rasazy natahotra an'Andriamanitra hoe tsy mba taka ny vehivavy Egyptiana le vehivavy hebreo ko mbola tsy tongany aminy kory ny rasazy dia efa matanjaka velon-jaza be izy kina ray moa nilana anay am'izany nilana anay ampy velona kanefa zay mbola tsy tongany akory dia mavelon-jazy kita ray ana sao dia velanay ho velona zany zao io resaka io jereo am'izany raha lasy anabavy fa izy le mpanjaka papaoritsy ny Egyptiana ray votra zany zao mijery dia mieritreritra nretre vahoaka an'Andriamanitra fa natao mangidy ny fiainany nefa ry zareo ampangidina fiainana mihitsy mahalala zay mangidy akory fa atao ohatran'izao fiainana koa izy miteraka be dia be zay aterany miamatanjaka miamitombo be dia be ary dia raha tsy tahotra indrindra Egyptiana tamin'izay fotoana raha lasy anabavy ary zany koa no azahoantsika antoka amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra atsika zany nge lasa nieritreritra am'izao vahoaka amitsika izy ty moa tsy hitany eto amitsika fa toany mitondra fahoriana milaza tsy manam-bola ihany tsy maro fa ny olona to misy mahavitatra nefa raha be nge zany manao trano am'izao fotoana zao zay le manao trano tsy mba misy hoe amina fa beton misy senazy misy pile misy iny kanefa ny olona milaza fa tsy manam-bola fa tsy manam-bola ve ianao havita trano ko somary ilasaka raha telo alina nefa manao trano be zany ianao amatona somary ilaina fa tsy hoe raha ilasaka dia tsy manam-bola be zany mahavarina nge re olona ny materiel mikasika an'izany hoe resaka construction zany zao a briky vato maelon soma vy hazo atao coffrage atramina fatika ny kotina zany andrany fa voavidiny ny anao somary ilasaka anaovanao réparation andrano izy tsy voavidy reny tena maro ny olona nefa zavatra entana mitona camion manatitra ny zavatra ny fitaovana ilainao nefa le olona milaza fa tsy manam-bola azontsika mino an'Andriamanitra atao zany satria io fahoriana io zany a raha ohatra tsika ka tsy mijery an'le hoe fahoriana fa le Andriamanitra nanome toko satria Jesosy mihitsy no nilaza fa hoe aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa za efa naharesy an'izao tontolo zao ka zay mijery an'le mampandresy de Jesosy dia tsy misy miatra aminy akory io fahoriana tsy misy miatra io satria Jesosy milaza hoe dia le vakitika tao amin'ny Korintianina faharoa jereo nge Korintianina faharoa toko fahaefatra veriko nge le vaky teny teo veriko nge le vaky teny teo fa zao no lazainy ato ny andiny ny enina amby folo le vakitsika teo zao no lazainy ato tsy ketraka zay azotsika adika am'izao teny zay hoe katikivy am'izany zay ary tsy ketraka zay fa na dia mialevina izy mitoetra ivelany dia vo izy tanandro kosa mitoetranay anatiny fa ny fahorinay maivana zay vetivety foana dia maika miasa fantatra indrindra ka mahatateraka voninahitra mavesatra maritra mandraka zay ho anay raha tsy mijery ny hita zay fa ny tsy hita fa ny hita dia vetivety foana fa ny tsy hita ny maritra mandraka zay zareo tsy le fahoriana hita maso io zany nijerena fa le tsy hitany maso zay mampandresy atsika dia tsy tapany takany tsy nahatsapany zanaky Israely fahoriana nangidy tany am'izany nampanandevozana azy zany mafy eny zany eritrereto 300 taona no nampanimponana nangidy ny zanak'Israely tany Egypte tam'izany fotoana izany ary zavatra mahabe fanantenana satria nisy karazana fahoriana be dia be vakio le loza folo iny rehefa tonga ny mipetraka any an-drano fa eto moa tsy fotoana anaovantsika menakavy an'izany fa rehefa tonga any an-trano zany le vakio iny karazana loza folo tamin'ny fahafolony loza vo ny baradaka ny faraonina zany mpanjakany Egyptiana zany moa teo vo nandeha ny savatrako nandeha ny lalitrako nandeha ny mokako nandeha ny aizipitiko nandeha ny ninona rehetrarehetra dia ohatrany vo nitsika raha ohatrany miaika an'Andriamanitra indray zany natao rehefa izy koa zany mba dia ave Andriamanitra nareo zany dia mibakon'Andriamanitra teny ihany no misesy no tonga lay loza fahafolo
loza fahafolo moa iarahantsika mahita fa le hoe maty lanindritra ny lahamatoa rehetra tsy ny olona ihany fa na omby na inona miteraka zany de voaloha teraka teo de lahamatoa ao e de maty daholo tam'izany fotoana zany teo ny nampibaradaka ny mpanjakan'ny egyptianina ko hoe alao alefa le zanaky Israely lanindritra etsy satria na ny lahamatoa ny farao mpanjakan'ny egyptianina teo amin'ny tezam-piandrianana koa mba maty io tamin'ny fotoana io ary de ny zavatra mahagaga fa tsy io ihany fa teo ko Jesosy ko de lahamatoa raha mamaky ny Kolosiana nareo izy ny lahamatoa mba maty ko ny lahamatoa zavatra mahavarina lasa nalefa ny farao ny zanak'Israely de hitantsika iny sokafany ranomasina mena iny sokafany ranomasina mena ary ty rano ty mahagaga mihitsy fa rehefa tena mandinika tsika fa angamo hoe tafitany ranomasina mena de mijanona teo mbola nitoy ihany ny fitana rano fa maty misesy dia nanendry ny Josoa zanako nona indray Andriamanitra ka misesy nitaky any zanak'Israely nihitany rano Jordan nihitany rano mena ranomasina mena de tafita fa rehefa tafita teo de mbola nitohizy ny Josoa zanako nona indray nihitany rano Jordan tafita ray raha nge zany de nisy olona niteny tam'izany nanome tsiny any Mosesy mafy ko le nahazon'le Mosesy ranga tam'izany satria isaky ny misy zavatra mavesatra de rombotany reto le vahoaka zanak'Israely nisy olona niteny eo fa ngary tsy nisy fasana tany Egypta nentinao aty zay zao zay maty misary ty sary fahitsy fahiritsy hita velively ny zavatra niteneny teo naleonay maty nanompon'ny Egyptianina tato nzay nentinao zao siny sisa sy ny sisa de nitaraina tamin'Andriamanitra mandrakariva Mosesy de hitatsika reny le tantara hoe nisaraka ny ranomasina mena de tsy vitan'izany ihany fa hitatsika koa vakio ny boky Josoa rehefa nitarika any nihitany Jordan fa nijanona ndray ohatra hoe midina vano zao ny rano de nijanona ohatrany etotaky tahitra de nijanona koa ny taty de lalana nandana ny zanak'Israely ko teo ampovoany ary Josoa io rehefa te vakinareo ny tantara fa na io masoandro io izanajanony Josoa de nijanona fa Andriamanitra moa nalajanona azy fa natao fitaovany Josoa tam'izany fotoana zany dikan'izany zany raha lasanababo ho amin'ny olona tena ao tsara ny olona tsika eto moa tsy afaka hifampy tsara hoe sika zao no karaindrizo am'teny mihitsy teo tsara fity tsy afaka hifampy tsara tsika hoe izany eo tsara izany tsy eo tsara fa lazaina zany soratra zany satria zany mihitsy le voasoratra ananatsika toko sy fanantenana hoe tsy ny mpiandraikitra na ny mpitandrina no milazan'izany fa teny voasoratra tantara azon'izao tontolo zao vakina ao anatin'ny baiboly zany zavatra zany dikan'izany zany tsy tokony hisy zany fahoriana tsy zaka zany tsy tokony hisy fa zany hoe Andriamanitra koa moa lazainy eo mahatoky Andriamanitra ka tsy mamela anareo alay-panahy mihoatra n'izay zakanareo ka noho izany aton'ny ilazana zany teny zany de mba iorenany finoatsika satria io resaka fahantrana sy fahoriana io no zavatra fitaovana entin'ny Satana ampiataka atsika amin'Andriamanitra ka rehefa misaraka amin'Andriamanitra de tanteraka le raha vo misaraka amiko ianareo de tsy mahay manao na inona ka le ahatonga atsika menakavy ravoravo tanana hoe tsy mahay zay ny zavatra kendreny Satana hoe aiza zao Andriamanitra zao miresaka fa de hoeniny tsika raha pitso sanatria hoe mananina fa mijery zay le ao amin'Andriamanitra ty le olona nana manjoly eo vangitsika folobe raha pitso raha an'olona resahana nge zany re olona ka ohatran'ny zavatra moramora tsy nisy herinandro ny nandevenany le zanaka keliny zareo ohatra hoe ho alaitsika eo amin'ny toeran'le raha matototombady zao ohatra hoe zay nojerentsika mety aiza anao eo amin'ny toeran'le raha mato fa voavy nandevona ny zanaka herinandro de maty ndray vady andefomandry io vangitika mianakavy raha pezo raha mba eo aminao le zany toerany zany kanefa de miditra antsehatra Andriamanitra am'izany inona moa no ataon'le vehivavy andefomandry sisa velona nilozany vady tsy mba nilozam-bady fa nilozana vady mazanaka zany izy zao raha iny marina iny de ho hitatsika eo nitandrapony zany olo zany satria samy mitrotro ambavaka an'izany daholo ny rehetrarehetra betsaka no mifampitelefônina any hoe mandrapahatonga tsika hifanatry maso hifankahita tava hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra eo de nde hifampivavaka fa mangidy nge zany raha hoe vo herinandro nandeha vonjanaka de io maty io ndray ivady indefomandry mangidy resaky zany tsy moramora raha lasanabavy ary zany rehetrarehetra zany ary zay ny mahandriamanitra an'Andriamanitra fa raha olona marivo salosany zany hoe efa maty any nisy an'izany ray taona tadidiko tsara
Misy vehivavy teo amin'ny maternité teo be fiaratanana teo, mivoaka gazety mihitsy zay zavatra zay, voangaka rehefa olon-dehibe zao any nahita an'izany. Teraka ny vadin'le tovolahy de teraka akambana re madama. De tsy haiko moa zay fifankazahoany sy fifandraisany amin'ny fanakaviana sy avina aloha iny tsy hidirako fa tsy haiko fa teraka akambana le vadiny. De niakatra tany ambony tany amin'ny quatrième tany le olona niteraka akambana. De nohon'izay hoe efa salamalama tsy naninona de nampidininy tao amin'ny troisième izy. De le tovolahy vadin'le madama teraka ao tsy fantako na manana rai-tampo na manakavina na tsy manakavina fa io tovolahy iny kosa manatitra vary, mamangy manatitra vary eo. Nivadika nyretaka noho ny taty aoriana fa tonga le tovolahy hitsidika maty le zazakely anankiray tamin'le kambana. De teo ihany izy aloha ohatry ny ananina teo ihany, mbola teo izy mianaka. Na tonga ndray le tovolahy amangy sy anaty vary, maty ndray le ilan'le kambana. Teo ihany tonga ndray le tovolahy anaty vary sady amangy, maty le ramatomaman'le kambana. Tonga koa izy de tafakeo drampolosy tery amin'ny troisième teo amin'ny tohatra teo, fitetaka takatain'ombolena tary ambany tary. Reo masoko reo nahita an'izany, eo amin'ny tohatra eo izy nireo masoko io le vadiny, de tonga de nipolozao izy ary foretaka takan'ireny gâteau na kipy reny. Reo ambany. Voainga an'izany zao efa lehilahy lehibe zao any nahita an'izany. De zay no ataoko hoe manahirana fa de Andriamanitra zao zavatra hoe le Andriamanitra itokisana fa mangeny tsika de raha pitso amin'ny folo le izy raha labazila amin'ny folo ho avy eny tsika zay afaka de tonga avy eny. Fa le raha matoa sady namoy vadiny namoy zanaka omby amin'izay fianakaviana miaraka aminy eo no jerentsika raha pitso. Ry raha lasanam-bavy ny miteny moramora fa ny manatanteraka sarotra, ny miteny mora. Azonao teneniny eto zay toe teneniny fa ny manatanteraka sarotra. Raha izao ny mieritreritra zany hoe mety aiza ianao eo amin'izany toeran'izany. Zany nahatonga an'le olona anankiray niteny hoa tsy mba misy akanaina mihitsy izy ity angafa isan-kalahady ko amangy foana, isan-kalahady ko amangy foana. De za moa ohatra, za tsotratsotra be zay e. De niala nanovako izy sy na amangy isan'andro izy raha tahaka raha lava de zao no izy. Aleoko ihany aloha mamangy raha azo atao fa tsy aleo firy engenao rehefa ovanginy. Aleoko mamangy raha mbola azo atao. Fa ho avy aminao ho zakanao ve raha ianao ovanginy. Tsy miteny tsony fa nitsombom-bava le raha. Ka anjaratsika raha zay no mahatonga satria raha tsy misy zavatra miatra, ahoana moa ny hitalaovanao amin'Andriamanitra raha tsy misy zavatra miatra e. Mba hahatonga an'le izy hoe Andriamanitra ilay ivavahanao no hiaran'le zavatra no manampy anao mitondra an'le vesatra sy ny sahala amin'izany. Fa raha be za tamin'ny lahady teo ananina teo diba eo alohanay izy reo misakafo izy voalohany indrindra teo, zay teo arindrina teo. Zavona anjary tsy nahalasaka hanina teo jerenako anankiray aloha ny mody nitomany teo, nitomany teo ny ray, tomany ary bebe soy fa misy rosinina le reky na sahala amin'izany. Zay zany mbola tsy nahafantatra hoe maty le tovolahy. Reny jerenako ny fanoana lasa mitsangana niahaka teo ny vary fa inona efa ela be takeo rindrina avy nolazainy eo maty io le raha lana metrahana ao tanany vetranana teo. Hay ve maty ka hoe zavokely bebe soy moa zany mipetraka zareo. Raha lasanam-bavy ny zavatra tahaka an'izany fa nefa lasa no ijerena ny mbola atao ary nefa vita no andrefesana ny mbola ho avy. Ka anjaratsika de anjaratsika zany no metehitra tanteraka amin'Andriamanitra. Misaotra zaho a misaotra an'Andriamanitra amin'izao toerana zao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe. Fa Andriamanitra efa nanomana. Ataovy Korintianina voalohany toko faharoa ndray angeny. Korintianina voalohany toko faharoa. De ny andininy fahaenina no atomboko mivaky teny Korintiana voalohany toko faharoa ary ny andininy fahaenina. Amin'ny anarany Jesosy mandrakarivo.
anefa milaza fahendrena am'izay efa matanjaka zahay matanjam-ponoana zao ny resahany eto a anefa milaza fahendrena am'izay efa matanjaka zahay fa tsy ny fahendrenny izao ny tontolo zao na ny mpanapaka izao ny tontolo zao zay olona mialevona fa milaza ny fahendren'andriamanitra ray ka maneho zava-miatona dia ny fahendrena zay nafenina sady voatendrin'andriamanitra ho vonina atsika talohany nanaovana n'izao tontolo zao ary tsy nisy nahalala zany ny mpanapaka izao ny tontolo zao fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny azy fijaliana ny tompony voninahitra fa sivy fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola norenesin'ny sofina naniditra tao am-pon'ny olona na inona no efa amboarin'andriamanitra ho an'izay ty azy. Alleloia! Mba ahoana reny fijerinao sy fiainao an'izany hoe zay mbola tsy hitany maso, mbola tsy norenesin'ny sofina, mbola tsy niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'andriamanitra ho an'izay ty azy am'izao ankehitriny zao. Ary zany ho andrasantsika menakavy io raha lasanambava. Ka raha nitsangana tamin'ny maty nankalazaina tamin'ny lahady no hoe nitsanganan'i Jesosy nany faran'izay zavatra tahoran'ny olombelona ary io tsy ny olombelona ihany no matahotra ny faty io. Raha mandalo any aminay ianareo ka mandeha tongotra eo am-pasika eo mahita andreo famononomby eo reo mba miaro ny tenany tsy fazanao tady sarotra be no manipy tady eo mba miaro ny tenany reo mitsipaka mandaky reo mireoky reo manoto raha omby no resahana ary hatramin'ny bibilava mandady sy mikitsaka izy fa raha mahita bibilava ianao atsangany ny lohany dia mamelona soratra be zany izy mba hahatonganao atahotra fa tsy hikasika azy ange ny dikan'izany anaovako soratra hafahafa reto dia arangako ohatran'izao de am'izay ianao matahotra dia mitsia fierovanaina daholo ny dikan'izany rehetrarehetra fierovanaina ny dikan'izany asa raha mba tsapan'ny olona zany ary eto izy dia mahita zany hoe araky ny voalazany soratra masina izy zay mbola tsy hitany maso, mbola tsy norenesin'ny sofina, mbola tsy niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa amboarin'andriamanitra ho an'izay ty azy. Ka ny olona manana an'izany fanantenany zany dia zany zavatra lazay ny soratra masina fanamboarin'andriamanitra na inona mitranga eto efa tsy mijery reto izy efa any ny fijeriny efa any ny fijeriny raha lasana zany no mahabe fanazany ho avy zany ary zay amin'ny fahatongavan'i Jesosy zay no hamarana sy hamongotra tanteraka an'izao fahantrana sy fahoriana mampikaikakaiky eto zao ho avy Jesosy ilaza hoe atreo fa aka n'ireo olomboavitra handovany voninahitra nafarantenaina am'izay fotoana zay ka anjara atsika menakavy zany tsy ny mpitandrina no miteny an'izany fa soratra ao samy misy an'izany toko sy andiny samy misy an'izany teny zany ny baibolinareo sy ny baibolinay tenin'andriamanitra no manome toko milazan'izany ary zany zao maty matesatika ary zany no mahafaly satria noreseny Jesosy io fahafatesana any amin'ny Korintiana voalohany any io izy an'izany hoe ny fahafatesana amin'ny fahavalo farany noreseny kanefa noreseny Jesosy ny fahafatesana misokatra ny fasana raha ny amin'ny Matthieu toko fahavalo amby roapolo sa fito amby roapolo any zao tsika ny mamaky dia mahita an'izany hoe tamin'ny Jesosy no nitsangana tamin'ny maty kay tsy Jesosy rery no nitsangana tamin'ny maty fa maro koa ny fatin'ny olona masina zay natsangana niaraka ny ororo tontolo ny tany tamin'izany ary nikesika hatramin'ny vatolapo zany ny resahany soratra masinao Matthieu toko fito amby roapolo angamba ny misy an'izany zany vatolapo mikesaka zany nataon'Andriamanitra nitranga sy hita mba hampatoky antsika hoe ao am'izay tsy misy hery na tanjaka na fahefana mahatohatra an' Jesosy fa hatramin'ny tendrombohitra ny orooro ny vatolapo nikesaka ny fasana ny sokatra nentin'Andriamanitra hanehoana ny hery fa tsy misy hery mahatohatra zany Jesosy zany raha ho avy eny amin'izany anjaratsika raha lasana vavy no metehitra indrindra fa am'izao andro ankehitriny zao indrindra fa am'izao andro ankehitriny zao satria nahoana moa no hoe amin'ny andro ankehitriny satria raha lasana vavy zany dia tsy mpamaky baiboly sy ny mpivavaka ihany fa ny olona rehetra na ireny ataontsika hoe olona tsy kristiana na tsy mivavy ireny dia tena mahafantatra sy tena manaiky fa zao no atao hoe andro farany ary ny tena mahandro farany amin'ny tsy fantatra ty fotsiny hoe raha itsika olombelona zao no manisa amin'ny volana 12 volana no herintaona ka
rehefa manomboka ny eo amin'ny oktobra sy novambra dia efa manakaiky sisa ny faran'ny taona indray amintsika satria raha oktobra dia novambra sy desambra izy dia faran'ny taona ka ohatraohatra an'izany amin'izao fotoana fa raha mamaky ny faminaniany joela mpaminany ianareo dia mahita n'le teny any amin'ny testamenta taloha misy ny joela mpaminany dia misy le teny eo hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahako amin'ny ovo rehetra raha raisy rarabaky teny tsy misy olakolaka zany teny zany nanomboka tamin'izany andro ny Pentecoste tamin'izany zany ndreo fa nanomboka ny andro farany teo ny nahatatsy rahan'le latsahan'ny fanahy masina zay napahitana ny joela mpaminany tamin'izany fotoana zany karaha tamin'izany andro Pentecoste zany no atao hoe nanomboka ny andro farany maika fa amin'izao andro akaikiny zao maika fa amin'izao andro akaikiny zao efa aiza ho aiza mitantara zany tsika amin'izao andro akaikiny ka izany zany raha lasana vavy no isany zavatra efa tena tsy mahatafandromandro ny kristianina arariny le teny novakitsika teo no hoe maika miasa patratra mahavokatra mahavoninahitra mavesa-danja ho tsika raha tsy mijery ny hita isika fa mijery ny tsy ka anjarako raha lasa anjaranao ny mieritreritra fa tany olozany ty na manana inona eto anao na manana inona eto anao tsy ahatondra ninninona sady tsisy ilana n'izany any an-danitra tsy ahatondra ninninona eto fa ny zavatra mampatahotra ndao andreo vakina aloha ty baiboly atevi Tesalonianina ny baibolinareo Tesalonianina voalohany toko fahaefatra ary ny andininy telo amby folo dia kalio io dia tazomy eo io mba tsy hanahirana anareo fa avadikytika any amin'ny apokalipsy toko fahafiry totsika amin'ny apokalipsy toko faharoapolo apokalipsy toko faharoapolo ary zao zany a dia le apokalipsy toko faharoapolo indray ny kalitsika satria avoakina tsinona le Tesalonianina lasa ary tsika ny Tesalonianina voalohany toko fahaefatra ary ny andininy telo amby folo zao ny vakiny eo raha manaraka nareo amin'ny anarany Jesosy fa tsy tianay tsy ho fantatrareo raha lany amin'izay modimandry mba tsy halilovanareo tahaka ny sasan'izay tsy mba manana fanantenana fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy fa izao no lazainay aminareo ny amin'ny tenin'ny tompo isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba heloza efa nodimandry tsy akory fa ny tenan'ny tompo ny hidina avy any an-danitra amin'ny fihetsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny tropetra'Andriamanitra ka zay maty ao amin'ny Kristy no mitsangana aloha dia avadika ary amin'ny apokalipsy toko faharoapolo ka ny andininy fahadimy ary isika mahita hoe zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha dia izao ny tohiny fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapoky ny arivo-taona izany ny fitsanganana voalohany zany zao io resaka io dia ny zavatra mampatahotra amin'io fotoana io tsika moa tokony tsy hatahotra intsony satria efa azo antoka ny famonjena fa ny mampatahotra amin'io efa lasa Jesosy Kristy any an-danitra nandritry ny arivo-taona ny olombonjena zay vao mba hitsangana reto le ohatra ny fasika ny molon-dranomasina rehefa afaky ny arivo-taona zay vao hitsangana dia reo le hitsangana raha tsy fanahafaky ny arivo-taona reo zao a tsy mahalala hoe ry zalahy ndraiky efa arivo-taona no any an-danitra fa le veriny fa io vao fitsanganana mba avinareo izany resaka zany zao satria izy tamindre aloha niakatra ny vy niakatra izy mbola maky eo mbola tsy mahalala dia rehefa mitsangana izy menakavy ratsy fa raha dia ny veriny fa io zao fitsanganana fa izy tsy comprendre hoe le rony nika fa arivo-taona nanao vakansy any an-danitra zany nge fa de tantara io fa de tsy mazava aminareo hoe satria fitsanganana indroa zao ty hitatiky ty le maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha dia hiaraka manjaka amin'ny Kristy arivo-taona any an-danitra tapitra ny arivo-taona vao mba hitsangana reto lehibe dia ve tsy tambo isainy reto
dia eo zao izy menaka eo izy nefa mbola fitany de mony ray lazay satana fa izy nananganandro zareo zany mipetraky tantara io de izy tsy nahita hoe le olombonjena ndraiky fa arivo fotoana nangatsitikany an-danitra fa le veriny fa io le mpitsanganana nefa tsy fatany fa mpitsanganana ho very izy menakavy so le verina fa zavatra komoramoro ty zavatra misy atiky ty izy zay fanapahan-kevitra raisiko za tena ho eto zany a no mamaritra n'izay ho anjaranao mandraka zay dory na fiainana mandraka zay na fahaberetana mandraka zay zay safidy tsy fanapahan-kevitra raisy anao eto no mamaritra n'izay ho anjarana zany ty zavatra ty fa so everina reo fa zavatra mandehandeha ho azy io na zavatra hoe tsy misy tanjona ampiandreny io zany na tonga ny Paoly nanoratra misy tenin'ny Paoly zay ty tadidika ny toko sy andinina any amin'ny Romanina moa izy iny le hoe zany mamely aho de tsy toy ny mamely rivotra na manao kitoto zany hoe tsy olona manao anjoanjo hoe alefa ho andragano totondroko rehefa tsy avoko maso ve tsy avoko vatan'olona za fa niazy zany zavatra misy biny misy zavatra kendrena hoe raha manao an'izao a de mata ao amin'ny zavatra kendreko ty fa tsy hoe mamangomango fahatany salamy zany de ohatra zany zao zao tsika zao mba lazao amin'ny olona zany ka raha mahita olona manohitra zany ianareo de ataovy miresaka amiko anazavako azy fa izany io fiainana io ka anjaratsika zany raha lasiana zany no mahatonga amy resaka hoe tsy kisendrasendra raha la fianabavy avany zao zavatra misy atika zao na hoe zavatra fitoto zao zavatra misy atika zao zany nahatonga ny Stefana tsy da misy nge ty lahatra Andriamanitra ty raha na ny apôstôly Paoly reny a aiza moa zao asan'ny apôstôly toko fahafiry toko fahaenina ataovy asan'ny apôstôly toko fahaenina nge asan'ny apôstôly toko fahaenina nge gasongeo jerentsika fa le tamin'ny Stefana le nitorahana vato zao io resahako atsika io de ataovy andininy 7:10 satria lava nge zany tantaran'io Stefana io de ataovy any andininy 7:10 de am'izay a kelikely mapody raha izy fa tsy le mahamona aminay de zao ny tiany eo amin'ny 7:10 ary ny olona niatso tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadiny mba hainareo moa zao nidikany zany hoe nanetsy tadiny zany manampitsofina tsy te eny hoe za tsy tia lalanjany zany nidikany zany eo manetsy tadiny zany raha tsy fantanareo 7:10 ary ny olona niatso mafy ty amin'ny feo mahery sady nanetsy tadiny ka indray niredina taminy dia nandroaka azy ho eny ivelan'ny tanàna ka nitorabato azy ary ireo de vavy olombelona tamin'ny nametraka amin'ny fitafiny teo atongotry ilay zatovo anankiray atao hoe Saoly io Paoly am'izao fotoana io ary ny olona nitorabato ny Stefana izay niantso hoe ry Jesosy tompo raisy mifanahiko de nandohalika izy Jesosy de nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe tompo aza atao elony ane izao ary rehefa nilazany izy dia nodimandry ary Saoly mba nakasitraka ny namonona azy ko Paoly apôstôly io nakasitraka de izao anefa nitorahany vato zao i Stefana de Stefana io amaty nefa araky ny filazan'io tantara io izy mahita ny lanitra misokatra de Jesosy hitany eo amin'ny varavaran'ny lanitra io le Stefana io de tsy nahoany akory ze torabato ny poka satria na ny fony na ny sainy na ny maso na ny eriteriny efa ery am'vavahadiny lanitra efa mahita ny Jesosy de tsy zay le hoe raha tsy mijery ny hita fa ny tsy hita de faly ery nary ny apôstôly Paoly ary mahita nandray anjara ny torabato tamin'io tsy fantatry maty zao Stefana
dia tsy fantatry Stefanina hoe lerina mango ako kay mba voavonjy satria natsony Jesosy izy noho ny tatoriana dia io Paoly lasa io apôstôly Paoly lasa apôstôly io tateoriana ny nahafatesany Stefanina nefa io rehefa tonga nefa Jesosy ho any an-danitra ifakahity eo le nitoraka sy le nitroahana zao mba azonareo mo zany zao satria ny apôstôly Paoly io lasa natson'Andriamanitra nitorony filazana tsara era-tany io ny Stefanina moa io manko le lazainy ary amin'ny fanoharana hoe sasany etraketraka azy de namono zany olona nirahana ary ny farany moa dia nandoro ny tanàna io Stefanina io le nitresaka zany de i Stefanina efa maty nitora-bato zao tsy mahafantatra hoe ny Paoly nitorakany ka niova fo nataon'Andriamanitra salam'izao de ifampirahaba tonga soany ary ana le nitorakaka io ny eonytsika zany zao ny zavatra isia ho any rahatra zay zany zao ny zavatra isia ho any rahatra zay satria Stefanina efa maty tsy nahitany de nentson'Andriamanitra amin'ny Paoly tateoriny de i Paoly raha lasy anabavy tena zavatra tsy ho takatry ny saina fa de zao fotsiny tany ny finoana ho ampinga ozy ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra ho savatry ny fanahy fa de zao hoe tsy hitatsika mianakavy zay saintsainana sy hamaritana an'izany fa de zao fotsiny a tombony taona mitombo fahasalamana de samy tonga soany tany Kanana zay angamba ny zava-dehibe anka zany lazay ny baiboly hoe zay mbola tsy hitany maso tsy reniny sofina tsy nanidy zay atao ampon'ny olona na inona miofa namboarin'Andriamanitra ho any de tia aiza moa no ahafantaranao am'izany ianao raha miditra any amin'ny espace tsarataray fotsiny jerena daholo ny jiro raitra ny solo raitra ny toerana fandihizana raitra ny rideau raitra ny fitaovam-pihinanana raitra ny sakafo rahatelo raitra ny mpihinana efa nasainao raitra raitra tena marina nge zany tena marina nge zany de zay zao mba faratapony hitanao zay ny faratapony hitanao kanefa eto lazay ny baiboly fa zay mbola tsy hitany maso mbola tsy reniny sofina mbola tsy niditra tao ampon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia aiza anao andrefesany fisaintsainana miferitra fa de zao fotiny mitombony taona ho a de mitondra fahasalamana de samy tonga soany tany Kanana ka inona koa moa ny zavatra mahazo aty raha eto fotiny tsika manakany velona Jesosy ny anabary velona Jesosy raha lahy ka nga moa Jesosy nahanao an'izany ianao na tsy hanao an'izany nga moa Jesosy ho faty sotry i Jesosy velona foana filetsika mianakavy ny teny an'izany ny a moa de ohatrany mahagaga rehefa midefa tonga ao mahamasinao zay fa ndraiky rehefa talata de miteny an'izany de za tsy mba manao an'izany hoe mandrak'izay mifamindrafondro velona Jesosy paster de velona koa tsika mianakavy satria raha Jesosy rery mivelona fa za maty loza inona tika zany de tena any fieritreretako tena any ndry de ho avy tokoa ane zany andro zany ary nasanatrika indosy ny fahafatesana za samboary sonona moa teny maro mizaha za fa samy nahitany io zany tao am-piangonana hoe raiky amby valopolo taona azy zao izy de ohatrany nanao démonstration kely tao nanao ohatrany so teo ananina teo moa asonareo raha nahitan'izany hoe masoko mbola mahita tsara inona moa de nahatsiarovako raha tiraka tery le nentin'ny ropilanina le tonga avany ananina hoe mbola nahavita popo indray raha tiraka tery fa nahatsiaro n'iny ahy tam'le nataon'ny paster Ramboato ka noho izany raha sendraka tahinika modimaly izy rehefa azo atoko de ny fahavelomana ny momba ny tena inona moa natahoranao an'izay modimaly tsy mainka aza vo fahasambara raha takazo de raiky ho fahasambara satria rehefa azo katoko ary fa vita fihavanana amin'Andriamanitra de zao ry vary teny aminay aloha nefa nisy 5000 fa izy mora mato marina ve zany to fa nisy 5000 ndraika poka teny aminay fa izao izy aloha asa raha tsy efa sivinjato indray nga ka raha ohatra efa azo atoko tsara ny momba ny Kristy sy ny famonjena za efa miandro fotsiny aro ananina roa na 7000 io tsy mahita an'izany a ataotsika hoe 3 alina ny menaka za tsy mahita an'izany ataotsika hoe za tsy za zany efa afaka efa mangatsitsika fotsiny ery fa afaka miandro fotsiny ka namody mandry za rehefa azoko atoka ny momba ny famonjena sy zanga hividy an'izany tsony zay taranaka fara manimby velona eo indray no mividy an'izany fa za efa afaka tamin'izany ka aminao zany rehefa tonga zay fikipiny maso eto ambonin'ny tany de efa azonao fa tiana hoe zay ny fihiviny Jesosy aminao le mody mandry iny
Satria rehefa vita eo tsinona, ianao raha afaka isafidyny hoe ambony le dehibe baka nahoana fa zay nifaritanao tamin'iny androm-pahavelomanao iny mamaritra an'izay ho anjaranao, de efa tsy misy zavatra atao. Ka tsy haiko moa raha lasa anavao fa nialo de zany za ary de efa tsy mba tafandromandry intsony aho fa ny zavatra rehetra manerana an'izao tontolo zao efa manambara fa ho avy tsy ho ela Jesosy hamarana an'izao tantarany tany. Raha mamaky an'iny bokiny Daniel iny isika fa asa na efa nandalo tamin'ny lesona sekoly sabata tatily telonjato sy 2000 andro iny asa raha efa nandalo iny fa ny olona mandinika an'iny boky iny zany iny le fampianarana iny de mahita hoe raha izay zany ny zavatra efa lasa lazain'ny baiboly de io zany ny resy farany sisa de mahafantatra an'izany. Ka anjaratsika raha lasa anabako fa sao de variny ianareo na hoe sao raha apitsy raha afaka apitsy ka misy olona mitory an'izany hoe ary naninona zay tsy mba nahare zany na sahala am'zany fa izany no izy na tian'izy zany na tsy tian'izy de zany ny zavatra eto hitranga amin'ity planeta tany, zany ny zavatra tsy mety hitranga. Ka anjaratsika no mandray fanapahan-kevitra dieny zao, anjaratsika ny mampiorona ny finoana dieny zao hoe ay ve zany ny zavatra andrasan'ny mananainy eto amboniny tany, zany no andrasan'ny mananainy eto amboniny tany. Ka dia ohatrany hoe trafika me mahery zany avako, ambava homana po mieritreritra, ary zany teny lazaiko aminareo zany tsy natao anareo fa na izaho milaza azy ko mba makalisina am'zany zavatra zany, mba makalisina am'zany zavatra zany. Aitsika ve le inona moa le irany lazaiko aniko le tanabokovoko ve aitsika? Aitsika ve zany? Efa nampianarina taty ve zany? Ay mbola tsy hain'ny fiangonana zany. Inona reny mihira solo